La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Andraikitra ny tsiraray ny firosonina amin'ny fampihavanana fa tsy voatery hiandry amin'ny FFKM raha ny nambaran'ny filohan'ny FFKM tamin'ity androany ity. Ho fanamariana ny fankalazana ny fa efapolo taona nisiny nanatanteraka fiombom-bavaka iraisam-pinoana tetsy amin'ny ekara tanimena androan'ny FFKM. Fitokonan'ny mpiasan'ny Kroma any Breville raikitra ny fivandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpiasa tamin'ity androany ity. Olona mahery ny folo no naratra voakatro izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny amafy ny hetsika fanoherana ny sécurité globale ao Frantsa. Maro ny fahampitehana vokatra izay tao Paris omaly ary nisy ihany koa ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo vahoaka. Ny adidiny ireo avy hatrany. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao andraikitry ny tsiraray ny firosonina amin'ny fampihavanana fa tsy voatery hiandry ny FFKM raha ny nambaran'ny filohan'ny FFKM tamin'ity androany ity. Ho fanamariana ny fankalazana ny fa efapolo taona nisiny nanatanteraka fiombonam-bavaka iraisam-pinoana tetsy amin'ny ekara tanimena ny FFKM tamin'ity androany ity. Abrahama Randriamanana. Tsy voatery hiandry ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara ny fanatanterahana ny firosonana amin'ny fampihavanana isan'ambaratongany raha ny nambaran'ny filohan'ny FFKM. Tokony hazava ny zavatra atao ny fampihavanana. Fampihavanana ara-politika ve? Fampihavanana ara-ekonomika ve? Fampihavanana ara-fiarahamonina ve? Ary fampihavanana ara-pivavahana ve? Ataoko samy misy tompona andraikitra ireo mbaratongatra. Nahoana moa tsy mifanatona ireo mpanao politika raha ohatra fampihavanana politika izy ity. Lehilahy lehibe ireo nahoana tsy mahay mifandamina. Fihinanana ny fiangonana amin'izay. Tsy tao menina ina. Notontosaina androany tetsy amin'ny ekara tanimena ny fiombonam-bavaka iraisam-pinoana ho fanamariana ny faha efapolo taona nisin'ny FFKM. Ny teny soratra masina tao amin'ny Koritianina voalohany andinin'ny fahafolo tapany B no teny napetraka mandritra ny fankalazana. Ty efapolo taona ity dingana. Anaovana zay ritodika ny lasa. Inona ny tsy ampy? Inona ny lesoka? Fa inona kosa ny zavatra mba nandeha tao anatin'izay ka hoe hatsaraina. Idingany koa ahitsiny izay tsy nety. Nisy ihany koa ny fitondrana mambavaka ny firenena nandritra ny fankalazana ny faha efapolo taonan'ny FFKM. Olo-mpanjakana samihafa ny tonga nanome voninahitra izany fotoana izany. Nanamafy ny teo anivon'ny FFKM fa mbola ho fampidiniana ny fanatanterahana ireo hetsika fankalazana vokatry ny fisian'ny valinaretina. Lavim-baovao hafa kosa indray dia fitokonan'ny mpiasan'ny Kroma ao Breville raikitra ny fivandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpiasa tamin'ity androany ity. Olona folo mahery no naratra vokatry Michel Arana Arjoana. Olona folo mahery androany no naratra tany Breville noho ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpiasan'ny Kroma. Fifandonana izay vokatry ny fanoheran'ny mpiasan'ny Kroma ny famoahan'ny orinasa tsy miankina iray mamokatra Kroma ny vokatra ho azo jifaina amin'ny alalan'ny camion. Ny zavatra nitranga zany rehefa mivakina zany no taratasina réquisition iny. Efa nisy force tonga zany avy any Ambatondrazaka sy avy any Andriamena. Miaraka amina bombe lacrymogène, miaraka amina basy,
maro be misy tsy haiko misy any amin'ny 30 na 40 angamba reny reny. Dia ny zavatra nataony zareo zany hatramin'ny 7 maraina zay no nanomboka ny fanosotao. Dia bomba lacrymogène dia manao tir en l'air. Zay aloha zany ny tena nataony zareo tao. Nandravany satria misy barazy nataonay tsy ahafahan'ilay camion mitondra ilay chrome mandeha hoe lasa ilay camion. Lasa ilay camion ilay vahoaka tena reraka tsy voatohitra intsony fa adiny 5 angamba zay na adiny 9 nanohitra tao. Raha ny fanazavana efa nanomboka ny volana novambra 2024 no tsy afaka nivarotra ny chrome vokariny intsony ny orinasa mpanjakana Chroma. Rehefa ny ampiasaina mitovy ny problème. Samy tsy mahazo mivarotra chrome, samy crise aloha zany c'était 2020. Fa ny mahasamihafa anay fotsiny izay orinasa mpanjakana ny ampiasa orinasa minjanona. Dia zay zany tako hoe raha ovahana ny olona ny ampiasa zany hoe liberena afaka mamoaka chrome sy afaka mivarotra. Tokony mba liberena koa ny anay satria zay hatramin'izao mbola tsisy chrome amidy. Mbola tsy amidy ny chrome anay ka hoe inona ny antony. Koa zany anankiray nahatonga anay hoe raha hitadiavana fomba rehetra ahafahana miavo tena ny ampiasa mba jeren'ny fanjakana koa izay momba anay. Raha hoe tsy atao mizana amin'ny tsindrin'ila zany fa raha orinasan'olona ry velomina dia maninona hoe ny an'ny fanjakana. Raha ny antontanisa hatramin'ny androany, 900 taonina ny chrome efa voahodina amin'ny andro fivarotana, 7,000 taonina ny stock intermédiaire ary 3,000 taonina ireo izay mbola tsy voahodina. Raha tsy ahivina ny herinandro lasa teo namafy ny fitakiana ny karaman'izy ireo, 12 volana ny piasan'ny Chroma, raha toka ho an'ny Chroma Briville dia miisa 530 ireo piasa. Hotaterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny toy an'iny raharaha iny. Fa tara raha oharina tamin'ny tety andro napetraka ny fizarana ny Kalitsinjo. Etsika izay niraisin'ny ministeran'ny mponina hitsinjovana ireo mponina marefo mandritry ny fotoana nampirongatra ny Covid-19. Yves Richard. Tsy tafapetraka araka ny tety andro ny fizarana ny Kalitsinjo. Etsika izay natoka amin'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy izarana hani-masaka indrindra ho an'ireo mponina marefo ara-pivelomana nandritra ny fotoana nampirongatra ny Covid-19 ary nahavery asa olona maro ihany koa. Ny lafin'ny fanomanana sy ny famoaham-bola nanantontosana ny etsika no antony tarika ny fahatarana hoy ny taleparitry ny mponina eto Analamanga. Tokony izy tampotampo fotoana ireny kanefa ny zavatra rehetrarehetra dia tsy moramora mba hahatonga izy ho tsara kokoa zany dia mizana zany hoe aleo tara toy izay tsy misy dia izay ny antony teo amin'ny lafina fikarakarana rehetrarehetra zany no antony na nahatonga lisy maro tara kely kanefa hoy izay hoe zao mihitsy ny fotoana mety satria fotoana maitso ahatra tsika izao dia anatin'ny mety tsara zao fotoana zao zany. Nateo azy izay fahatarany etsika ho fitsinjovana ny mponina indrindra ny marefo ara-piveloman'izay. Zava-dehibe ny fizarana toy izao ireo ny sitraka ny Kalitsinjo. Maro ankilan'ny lesoka hita tamin'ny fandaminana indrindra ny fanajana ny fipetra ara-pahasalamana raha ny teny anivo ny boriboritany fahenina nanaovana ny fanadihadiana. Nateo azy ny lamina napetraka ny fahamakan'ireo vahoaka isitraka ny Kalitsinjo no antony fikorotanana samihafa. Efa nisy fanasan-tanana mialoha fa ny zana lelanelina fitatsika zany le vahoaka raha hoe io misy sakafo dia izay fa efa manao ny andraiky ny tompon'andraikitra rehetra misy mpitandro filaminana ao hitanareo ireo izay sorana manokana an'izy ireo na aiza n'aiza eto amin'ny boriboritany rehetra eto Antananarivo dia misy izay atao hoe mpitandro filaminana manaraka akaiky mihitsiny sao dia misy sanatry hoe mikorotana zany. Mandidina ny 9,000 alina ny olona marefo izahana isitraka Kalitsinjo mandritra ny 7 andro. Ny boriboritany eny eto Antananarivo no nanomboana azy. Saingy izahana ny anitatra ny etsika manerana ny faritra indrindra ny any atsimo izay mitondra faisana mikere amin'izao fotoana izao. Isan'ny ampiavaka ny etsika any an-toerana amin'ny eto Analamanga kosa ny fizarana hani-manta ahafahana manao tahiry hanamaivana ny olana sedraina andavanandro. Ny andraikitry ny ONG Douleurs Sans Frontières Madagasikara no tanterina aminao anatin'ity fianadidinina manaraka ity. Eo ihany koa mampiavaka azy amin'ny fitsaboana ny aretina fanantenana fanadina.
Fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena mijoro ara-panjakana ny ONG Douleurs Sans Frontières Madagascar misehatra amin'ny fanatsarana ny fandraisana ny tanana ny fanaintainana sy ny soins palliatifs na ny fitsaboana mampitony miara-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ireo toeram-pitsaboana isan'ambaratongany. Ny atao hoe soins palliatifs na fitsaboana mampitony dia fitsaboana mitohy mivoatra taterahan'ny ekipa maromaro omena ireo marary tratran'ny arety mandoza izay sokajin'ny mpitsabo tsy ahitana fahasitranana intsony kanefa izay aretina tsy ahita-pasitranana intsony izay dia mitohy mivoatra ao anatin'ilay olona ary mahatonga sorotra aretina manelingelina azy dia ny fitsaboana omena ireny marary ireny zany ny atao hoe soins palliatifs na fitsaboana mampitony. Manana ny tanjona mampiavaka azy amin'ny fitsaboana mahazatra ny ONG Douleurs Sans Frontières Madagascar, voalohany amin'izany ny hanomezana fitsaboana tsara kalitao an'ny marary ary ny fandanjalanjana araka ny tokony ho izy ny fampiasana ny fanafody. Manoloana ny trangana aretina iray misy ny siva nataon'ny mpitsabo mialohan'ny hirosona amin'ny fitsaboana mampitony io. Ohatra akaiky indrindra dia ny marary tratran'ny homamiadana, ny marary avy nandalo fahatapahana lalandra na accident vasculaire cérébral, ireo olona tratran'ny fahasarotan'ny fahanterana betsaka ny marary ny fosiny lalandra rehefa tonga ny amin'ny sehatra stady faraparany izay tsy ahitany ny mpitsabo vahaolana intsony fa tsy maintsy atao izay ampitoniana ireo fitrangany dia mila soins palliatifs na fitsaboana mampitony. Afaka manao fitsaboana mampitony avokoa ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra, misy ny toerana manokana azo atonina mahakasika izay. Fomba atao ahafahana mahazo ireo ekipa manatanteraka ny soins palliatifs na ny fitsaboana mampitony dia voalohany misy eo amin'ny hôpitaly HCR araka ilay nolazaiko teo misy efa ivitoerana manokana miady amin'ny fanaintainana sy manao an'ilay soins palliatifs ao amin'ny porte 44B no misy anazy amin'izao fotoana izao. Faharoa ny ONG Douleurs Sans Frontières ny siège social sy ny birao fitobian'izy ireo dia ao amin'ny apart B eo ampitan'ny tafika anabakabaka. Raha tena tsy afaka mamonjy ny toeram-pitsaboana ilay marary ny ekipa opérationnelle ny ivitoerana amin'ny Douleurs Sans Frontières Madagascar sy ny ivitoerana ao amin'ny HCR dia manao an'ilay atao hoe suivi des patients à domicile ho an'ny marary tratran'ny reny aretin'ireny ka tsy afaka intsony makany amin'ny toeram-pitsaboana. Afaka miantso amin'ilay laharataroby an'ny sekreteran'ny médical, afaka manatona ny toerana ivitoerana ao amin'ny HCR ny marary na ny fianakaviany mamantatra hoe inona ny tokony ataony. Ny 10 oktobra teo no nankalazaina maneran-tany ny andro ny fitsaboana mampitony ho an'ny taona 2024. Tamin'ny 17 oktobra kosa no nankalazaintsika teto Madagasikara ny andro eran-tany hiadiana amin'ny fanaintainana. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy ary. Le monde change. Aujourd'hui, tout le monde est à distance ou chez soi. Et à la maison, je peux tout faire. Regarder Netflix, me faire plaisir, entreprendre, m'éclater, garder la ligne. Liez simplement votre compte Mvoul avec votre carte Visa, une carte internationale sans engagement, sans compte bancaire, sans frais mensuels. Disponible dans tous les Telma Shop. Parce que le monde continue de tourner, le monde entier accepte Mvoul. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Les sœurs Santana reviennent en grande forme pour une nouvelle saison sous haute tension. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishila Ndoiaraka anao fety e 60 000 ariary fotsiny dia mahazo évasion miaraka amin'ny décodeur hatramin'ny 3 novembre sady mipoaka be mahazo to Canal Plus eo no eo mandritra ny 10 andro be zao raha manao réabonnement alohan'ny 3 novembre. Débloquez Canal Plus.
Veny, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazoana rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa, dia azo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jambo, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veny, Sahany Watered dia miasa amin'irety distrika manaraka reto: Akazobe, Antsindrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsironomandidy. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Ange Razuel, président de la République de Madagascar, rendez-vous pour l'inauguration de la série des Business Forums régionaux de Madagascar du 1er au 3 décembre 2020 à Tuliar, sous le thème de l'émergence régionale à travers la promotion des chaînes de valeur prioritaires et de l'industrialisation. Le Business Forum régional à Timandjefan réunit sur un même plateau tous les acteurs du développement économique. Au programme, des panels de discussion et des dialogues publics-privés sur le développement régional et des work sessions avec les opérateurs locaux. Business Forum régional à Timandjefan du 1er au 3 décembre 2020 à Tuliar avec Orange. Zay mahakasika ireo doka vasotra fananiozantsika ny vaovao kosa indray dia any Tomasina amin'ny fokotany Ambalakisoa ray mpianakaviana iray no nandao ny vady aman-janany noho ny fahasembanana nahazo ny zanany tao anatin'ny taona maro misedra olana arabola amin'ny fitsaboana ny maman'ilay zaza miantarandrianay. Ety amin'ny fokotany Ambalakisoa eto akaiky pont Vietnam no mipetraka i Ramatoa Deby. Avy any Vangaindrano izy ireo, asaingy mitady ravinahitra aty Tomasina. Tamin'ny taona 17 izy no niteraka ity zanany farany ity antsoina hoe Mandresy. Rehefa teraka 2 andro tany an-trano i Mandresy vao tsikaritry ireo ray aman-dreniny fa misy tsy fahatomombanana ilay zazakely. Noentina tany amin'ny hopitaly avy hatrany ity zaza ity raha vatany vao tsy nahitana lavaka fivoahana maloto teo amin'ny fitombenany. Nanomboka izy vao teraka da tsisy lavabody, dia fa izy teraka 2 andro zay vao hita dia nentina tany hopitaly da natao hoe tsisy lavabody da nididihana da hoe afaka 6 mois izy ho didihana nefa izy tsy ampilanja. Da teo feno izy 2 taogno netiko tagny koa da mbola tsy mety fa mbola azo sy ampilanja da fa izy amizao zany 4 taogno. Da mangidy zany ity raha aminazy ity da kokoriny da mipiritry raha be mihitsy. Ny fahasalamany da matetiky marary izy da miditra hopitaly. Ahoana ny ataony rehefa te hivoaka ohatra? Mandeha ho azy. Fa izy mikakada tonga da miboaka ho azy rehefa feno lamba isanazy. Fa izy tsy masapa tangery na hoe tsy tangery fa mandeha ho azy avao zany. Sasagna me savony diovina izy, sasagna tsy maintsy mandro isanandro izy, indroy mandro mandraigny mandro hariva. Fa izy amin'izy mangidy kokoriny igny avao va mitaraigny izy da fa izy mitosaka raha be avao. Tsy nahomby anefa io fandidina nataony mpitsabo ho an'ny Mandresy io. 4 taona aoriana, tsy mety mikatona ny fery fa vao maika mivoraka. Manano sarotra rehefa manary maloto ilay zaza. Izy atao izy saza atao aneta, saza atao mafana hoditra izy da saza atao mikohaka izy da saza atao mivalagna. Anefa tsy tanjony tegna zany da tsy maintsy mikohaka avao. Da ilany droitiny ity zany malemy mifetreka vokatry n'ity kiraha ty tsy mety tafapody amin'ny plasiny da lasa malemy igny ilany droitiny. Sakafo tsara fa tsy tiany koa zany hoe sakafo tokony ampisy vitamine zany problème sy mampitombo anazy. Nandao azy ireo ny ren'ilay zaza ka nanorom-ponena nanenkafa rehefa fatany fa tsy mety sitrana ny fery Mandresy. Tsy nikarakara azy mianaky intsony ihany koa. Ny papany miasa i papany. Fa izy tsy afaka magnapanay fa tsy tiany ny te mandany vola anazy. Hoe tsy afaka agnome volanareo izy fa tsy tiako izy ny mandany vola. Rehefa tsy tezanao izy da vonio. Tsy hitako efa maliaka anazy da leo ahy zanako tezaiko avao da zay ho hitako da hoan'ny zanako. Ny vadinao tsy mijery anareo? Tsy mandray andraikitra aminay aby zareo. Nefa samby tanàna hita?
misy fotoana nareo mifankahita? Ia. Dia nahoana sy ahoana avao da vita sisy fanontaniana na amin'ny zaza zany sisy fanontaniana. Varotra anana sy voankazo ny mama mandresy amelomany ny zanany. Ambeteny tsy anareny mandresina amin'ny mora na amin'ny sarotra, taoriany teny mahery nataony iray-janany azy vokatry ny tsy fatombanana ara-batana manjoa ny mandresy izao. Ivadika maresaka iraisam-pirenena sika ny amafy ny hetsika fanoherana ny sécurité globale ao Frantsa. Maro ny fampitena vokatrizay tao Paris omaly ary nisy ihany koa ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo vahoaka fanadina. Maro ny fahampotehana vokatry ny fidinana an-dalambe nataon'ny mponina manohitra lalàna mifeny filaminana ny kapobeny na ny sécurité globale indrindra no amin'ny 14 ao Frantsa, fanimbana toeram-pivoahana sy fidiovana ho an'ny daholobe, fefina foto-drafitrasa, fandorana fiarakodia hatramin'ny Banque de France, mavesatra ny fahavoazana raha ny andro voalohany fihetsiketsehana omaly. Azo lazaina olona manetsika tany amin'ny mpiandohana, saika olo-pantatra avokoa no nitarika ny hetsika, isan'izany mpitarika ny CGT Philippe Martinez, toy ihany koa i Assa Traoré, izay anabavy Adama Traoré maty nandritra ny fisambora mpitandro ny filaminana azy. Isan'ny toerin'izy ireo ny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana sy tia lalàna mifeny filaminana kapobeny, mahabe resaka ity indrindra ny 1420. Ity faran'izay mandrara ny fakana sy famoahana rakitsary mahakasikana herisetra ataona mpitandro ny filaminana. Ireo rehetra ireo no nitarika ny hetsika indrindra taorian'ny trangarona nandritra ny herinandro. Voalohany fandraofana ankerisetra ny toeram-pitobiana mpifindra-monina ny alatsinainy lasa teo. 3 andro taorian'izay ihany koa ny fivoahan'ny rakitsary ahitana ny Michel Leclerc daroana mpitandro ny filaminana miisa 4. Makasika io izay tsy azo ekena ary tsy maintsy andraisana fepetra ho ireo mponina nidina an-dalambe. Araka ny antontanisa avy amin'ny ministera ny atitany, tafiakatra 904 ireo nidina an-dalambe tao Paris omaly. 704 alina ihany koa no nanatanteraka hetsika samihafa tamin'ireo tanàn-dehibe maro ao Frantsa toy ny ao Toulouse, Marseille sy Bordeaux. Comme à Toulouse, Marseille ou encore ici à Bordeaux. Dia izay namana vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.